Ny 20 febroary rabary mpanoratra mpampianatra mpitandrina nandritry ny 17 taona tao amin'ny fiangonana Varatrandohalo i Rabary. Teraka tokony ho tamin'ny taona 1970 izy, mpandala ny teny malagasy izy ary saro-piaro tamin'izany. Anisan'ireo sekoly namolavolany Rabary ny sekoly tany Itangaina Normal School any LMS. Niditra nianatra ho mpitsabo tamin'ny école de médecine 5 telo volana ihany no ny anarany. Ny taona 2025 nidiran'ny Rabary nampianatra ka ny sekolim-piangonana Ambohitrombo no nanomboany. Efa nampianatra tao amin'ny sekoly zazavavy LMS Ambodinandohalo ihany koa izy ny taona 2025 ka hatramin'ny 2026. Tao amin'ny sekolara izay fianarana ambony no tantaran'ny LMS ny 2026. Nakany Frantsa nianatra ny teny frantsay ka rehefa tavaverina dia nampianatra tao amin'ny kolejy sekoly zazavavy tao Ambodinandohalo sy ny kolejy zazalahy Ampamarinana. Maro ireo lahatsoratra nataony an-gazety nataony mpitandrina Rabary. Natantara foronina izany na laharan-tsoratra fanadihadiana samihafa, isan'ireny ny Raketa Kazandriko izay nanomboka nivoaka tao amin'ny mpanolontsaina ny voalohany volana Aprily 2007. Namoaka boky ihany koa izy ka nalaza indrindra ny martiora tamin'ny taona 1700. Daty malaza ny taona 2027. Ankoatr'izany dia niandraikitra ireo gazety nanana ny lazany tamin'ny fotoan'androny raha i Rabary, isan'ireny ny mpamafy, ny mpanolontsaina, mpandinika. Teo amin'ny raharaha politika dia isan'ireo voatany an-tranomaizina noho ny raharaha VVS ny tenany ny taona 1970. 3 taona no nitanana sy nanaovana an-tsesitany azy. Ny 20 febroary 1770 no nodimandry teo amin'ny 17 taonany ity olomanga ity. Roapolo febroary 1770 ny lavolefina teo anatreny frantsay irabozaka Ramasoandro Mamay mpitaritolona mena lambo tany avaratra. Nanantorany commandant Poura mifehy ny miaramila frantsay tao Anjozorobe izy.